Mbola manonatra ny fahasavan'ny tompo aminao manaraka an'izao loahevitra izay mitondra hery ho antsika tsirairay avy izay. Ary eto dia mbola mafisina fa tena tia anao Jesosy, tena tia anao Jesosy. Androany dia hojerevantsika lay hoe tianao Jesosy, manome famotsoran-keloka ho anao, manome famotsoran-keloka ho anao. Alohan'izany nefa tendentsika hivavaka, tompo malala ho tianay raha izay mpanody izao no andova amin'ny fiainana mandrakizay ary havela anao, havotsotr ao ny elokay. Koa mety izy hanokatra ny fosiny sainay, handray ny teninao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Tianao Jesosy, manome anao ny famotsoran-keloka. Ino moa ny atao hoe famotsoran-keloka? Aiza no azo amotsorana heloka? Amin'ny fotoana manahoana anao amotsorana heloka? Tsy aizany ry havana, tsy hoviana zany, fa amin'ny fotoana ny fitsarana. Ao rehefa tsarana n'olo anankiray no hoe voafela ny heloka ao, fa tsarana n'olo anankiray hoe voaheloka ianao, misy fitsarana zany. Manao hoe voaheloka na votsotra. Zay zany iresaka momba ny fitsarana amin'ny fotoana vitsivitsy ndray zany tsika amin'ity androany ity. Ny teny hoe fitsarana amin'ny teny hebreo dia hoe sakrin. Zay fomba fiteny azy hoe fitsarana, hoe jugement. Itsika rehetra io tadidio fa tsaran'Andriamanitra, misy io fitsaran'Andriamanitra io ary tsaraina isika. Dia raha mametraka anao ny fanontaniana hoe inona daholo moa pasteur hitsarana antsika, dia zao: tsarana ny ataontsika rehetra ozy voalaza ny mpitoro teny toko 2:7 ny ataontsika rehetra dia ho tsarana avokoa, na soa io na ratsy. Ny teny ataontsika rehetra ozy izy ny Matio toko 2:4-7 fa ny teninao no hanamahinanao ary ny teninao koa no hanamelohana anao. Ary Korintiana voalohany toko 2:5 ny zavatra mbola eritreretinao, mbola fikasany fo ataonao dia tsarana avokoa. Zavatra anankitelo zany tsanantsika: ny atao, ny teny ary ny mbola fikasana, mbola tsy mipoitra fa mbola ao anatiny antsika ao. Dia ozy izy ny mpitoro teny toko 1:7 hoe tadidio fa hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fitsarana ianao. Sika zaho zany sy ianao hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana daholo isika tsirairay avy. Ka ny fenitra hitsarana antsika zany dia ny didifolo. Eto ny didifolo, nanaraka anio venao sa tsy nanaraka? Manaraka anao avaka, tsy nanaraka anao voaheloka. Nanaraka anio anao mahazo famotsoran-keloka, tsy nanaraka anio anao voaheloka. Ozy ny Hebreo toko 2:12 aoka ianareo hiteny sy anao araka izay mahamendrika anareo, izay olona ho tsarainy lalàny fahafahana. Ny lalàna zany no hitsarana antsika hoe nanaraka anao, hoafahana sa tsy hoafahana, nandika an'io lalàna io sa tsy nandika an'io lalàna io anao, nandika ny tenin'Andriamanitra sa tsy nandika ny tenin'Andriamanitra. Ho tsarana araka izany isika. Ny fahotana, ny atao hoe fahotana dia fandikana ny didin'Andriamanitra, fandikana ny lalàna. Amin'ny Jaona voalohany toko 3:4 ahitantsika an'izany, ota ny fandikana ny lalàna. Ary izany fitsarana izany dia io lalàna io no entinao. Ny olona anankiray nandika lalàna dia hoentina amin'ny fitsarana, entina mipahay lalàna. Dia misy ny mpitsara ao, misy ny mpisolovava ao, misy ny foloan'ny fitsarana ao, misy ny tsaraina ao, ary misy ny mpiapanga ao. Hoe nangalatra iny, na hoe namono olo iny, na hoe nanao an'izao iny. Dia mivavolombelona amin'izany fotoana izany dia maro dia maro. Ary misy boky velarina ny fitsarana lanitra zany ry havana, dia zao misy boky velarinao. Misy boky ny atao hoe boky fitadidiana, Malaki toko 7:5 raha natahotra an'Andriamanitra ny hevitra momba an'Andriamanitra dia ao amin'ny boky fitadidiana ny anaranao. Misy atao boky fahafatesana,
zanoratana ny ratsy rehetra zay ataontsika ao amin'ny Jeremia 2:22 ary misy atao hoe bokyny fiainana Apokalipsy 3:1-12 dia ny zavatra misy zany de zao ny anarantsika rehetra de voasoratra am'ireo ka raha ianao natahotra an'Andriamanitra ny hevitra momba an'Andriamanitra de boky ny fitadidiana anaranao raha ianao nanao rasy zay rasy rehetra ataonao dia boky ny fahafatesana no anoratana ny anaranao ary Jesosy de tadidio fa te hanala an'ireo anaranareo te hamafa ny anaranao am'ireo boky reo fa hamindra kosa ny anaranao ao amin'ny boky ny fiainana tia nosoratana amin'ny boky ny fiainana satria fatana mazava tsara ozy ny amin'ny Apokalipsy 3:15 hoe izay maharesy zay niady mafo zany niady amin'ny fahotana miady amin'ny tsy fitandremandalana dia hitafy lamba fotsy ho sisy tsy hamony ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa fa hanaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehany anjeliny hanaiky ny anarantsika Jesosy tsy hamony anarantsika amin'ny boky ny fiainana mihitsy Jesosy hanaiky antsika hanaiky ny anarantsika hoe eo anatrehany rainy izay foloany zany tribunal zany ary hanaiky ny anarantsika eo anatrehany ny anjely maro dia maro izay vavolombelona satria eo anatrehan'Andriamanitra zany le fitsarana eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny Daniel 7:7-9 eo anatrehan'Andriamanitra zany Andriamanitra no foloan'ny fitsarana Jesosy no mpitsara hitatsika daholo zany Jesosy mitsara Jona 5:12 Andriamanitra ny ray raha tsy mitsara fa nomeny ny zanaka ny fitsarana mbola Jesosy koa no mpisolo vava raha misy manota dia manana mpisolo vava amiray tsika de Jesosy tsy ilay marina ozy amin'ny Jona 1:2 nary ny vavolombelona manao procès verbal miakamidina vavolombelona mahita ny zavatra ataontsika dia ny anjely ary ny mpiapangatsika ry havana dia Satana ahoana ary zany fomba azahoantsika famitsorakeloka mora ny azo famitsorakeloka ry havana Jesosy no mpisolo vava Jesosy no mbola izy no mpitsara inona no tsy ahavoavonjanao inona no tsy azahoanao famitsorakeloka rehefa mino azy anao manaiky azy anao rehefa manaraka zay lazainy anao ilay Jesosy mpitsara marina tsy manao kolikoly ilay Jesosy mpisolo vava ary manandratra ny tanany hoe mino ahy olona ao nanaiky anahy izy no anaiky anao eo anatrehany rainy eo anatrehany reo anjely vavolombelona maro ka omenatra ny mpiapanga rehetra hoe voavonjy io olona io aza fa fanatao anatin'ny boky afindrao anatin'ny boky ny fiainana ny anarany kanefa ina no azontsika atao mba hatonga an'izay anarantsika zay ho voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana inona zany ny azontsika atao ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2-7 mibeba areo samy atao batisa amin'ny anaran'i Kristy anareo rehetra mba azona famelana hazo famelana ny helokareo mahazo famotsoran-keloka masafa ny tenin'i Jesosy mibeba ary aoka hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hahazo famotsoran-keloka raha mandalo fitsarana zany ianao Jesosy ny mpitsara Jesosy ny mpisolo vava raha tsorintsika zany fiteny azy raha ianao zany tsy natao batisa amin'ny Kristy dia sarotra amin'ny Kristy ny amindra ny anaranao amin'ny boky ny fiainana ka hiaro anao hoe io ny zanako tsy sarotra amin'ny Jesosy Kristy zany fa eto dia mazava tsara hoe mba azahoanao famotsoran-keloka avy amin'ny Jesosy dia mibeba ianao aoka anao atao batisa ary ijaona mpanao batisa dia nanao an'izany mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakany lanitra i Jesosy dia tena ny baiko hoe mba azahoan'ny olona rehetra mandoa fiaina mandrakizay dia mandehana ianareo ataovy mpianatra firenena ataovy batisa izy ireo momba anareo aho satria izany no azahoana fiaina mandrakizay ny batisa no tapakila hidirana ny lanitra andehana ianareo Jesosy misy no nibaiko nipetra mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaranay sy ny zanaka ary ny fanahy masina
dia nandeha tokoa ireo mpianatra mandraky ty androany tonga ty amintsika ny filazantsara ary mbola miteny amintsika hoe atolory ny tenanao satria izay no lalana azahoanao fiainana mandrakizay akoatra ny fitandriamana ny dididiantsika omaly zany fitandriamana ny sabata pasiporo hoentina any an-danitra de ity zany no bie na hoe tabakila hidirantsika ny lanitra. Misy olona anankiray mety manana pasiporo nefa te andeha hivoaka ny velany tsy manana bie akory nefa tsy tafiditra etsy amin'ny aéroport izy anao de efa miverina polisy no violon heky alohany samba te ho any an-dafo manana pasiporo any aho manana pasiporo any aho kanefa ianao tsy manana bie andehany anao akory am'izay tany tianao andehana. Sahala am'izay koa io nitarina ny sabata anao mahafantana ny fahamarinana momba ny sabata anao ny sabata de andro fahavito kanefa ianao tsy manana tapakila tsy natao batisa hidiranao ny lanitra de zao tsy tafiditra amin'ny akory ianao. Jesosy mihitsy no miteny an'izany. Ny batisa dia manambara zavatra maro misy eo amin'ny endrika anankiefatra eo no ambarany. Raha jerena ny voalohany zao ny batisa zany raha faritana dia fanompoam-pivavahana andropoana olana anaty rano zany hoe immersion baptême par immersion atsoboka anaty rano alentika anaty rano dia manambara fahafatesana koa io fandevena sy fisanganana maty ny batisa io. Ny batisa koa dia manambara an'lay dingany drafo-pamonjena no tanterahan'i Jesosy Kristy. Maty izy zay ny Romana 9:17-18 fantatrareo fa tsy fantatrareo fa na iza nareo natao batisa any Kristy natao batisa ho amin'ny fahafatesana maty Jesosy. Koa niarana levina tamin'ny batisany hoe fandevenana miaraka amin'ny Jesosy tao pasany zany le vidirana ao anatin'le rano. Tamin'ny batisa mba ho hoy izy hoe koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Maneo zany lay fahafatesana Jesosy Kristy namaty izy de nalevina de nitsangana tamin'ny maty asehontsika zay drafotry ny famonjena inoatsika nataony Jesosy Kristy izany. Fanekempinoana lehibe zany izany atao hoe batisa izany arariny Jesosy raha ny baiko sy ny laza hoe ao amin'ny Jaona 4:17 sy 9:5 hoy izy hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha tsy ateraka ndray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. De hoy izy Nikodemosy tamin'izay fotoana zay or Jesosy zava-lehibe divy de mbola hiditra anatin'ny kibon'ny reniko ndray. De namaly Jesosy amin'ny 15 raha misy olona tsy ateraky na rano sy ny fanahy tsy mahazo miditra any amin'ny fanjakana. Le teneny Jesosy sy kibo fa lay rano sahala hoe ateraka miditra anatin'ny kibo zany ao anatin'ny rano de mivoaka tany mitsangana tao indray. Ny batisa ry havana amin'ny endriny faevatra dia amin'ny heviny faevatra dia fanadiovana antsika izy io, fanasana antsika, sasana antsika. Hoy izany apôstôly 2:20 asan'ny apôstôly 2:20 ary ankehitriny ina mampitsanona anao mitsangana miantsony anarany ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotana. Ho sasana fanasana antsika amin'ny fahotantsika zany izany batisa izany. Sisy endrika batisa be dia be izany fa iray ihany tokana ihany ny endriky ny batisa. Hoy izy ny Efesana 2:15 Efesana 2:15 iray ny batisa, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Iray ny tompo Andriamanitra de tokana, iray ny finoan'Andriamanitra finoana Jesosy Kristy, ary iray ny batisa de le batisa nanaovana ny Jesosy Kristy ao anatin'ny rano tsy maintsy maneho an'izay hoe maty ale maneho an'izay drafo-pamonjena izany ny atao hoe batisa.
maty Kristy fanavotana antsika, nalevina izy mba handreseny mandringanany amin'ny fahafatesana, lay manana herin'ny fahafatesana dia i Satana devoly, dia nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana mandresy Andriamanitra. Izay drafim-pamonjena izay no asehontsika ao anatin'ny batisa. Izay mino sy atao batisa hozy izy no, raha mino zany ianao mino an'i Jesosy Kristy, asehonao amin'ny alalan'ny batisa zany, izay no ho vavonsy azonao lay tapakila. Anananao le passeport, fa io zany tapakila hidiranao any amin'ny fiainana mandrakizay. Aza matahotra anao. Fa raha mandeha zany ny fitsarana amin'izao fotoana zao, mandeha amin'izao fotoana zao dia mandeha ny fitsarana, ka vita batisa ianao, mitandrina ny didiny ianao, anananao ny passeport hidiranao ny lanitra, fitaremanao ny lalàna, fitaremanao ny zavatra tenin'Andriamanitra rehetra, fitaremanao sapata, anananao ny tapakila hidirana ny lanitra dia ny batisa. Dia zao fiainana mandrakizay no miandry anao. Ny fitsarana ry havana, rehefa mandeha ny fitsarana ka ianao zany vita batisa, dia Jesosy mihitsy no miaro anao. Ary ny fitsarana dia manomboka amin'ny atao hoe ao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Petera voalohany toko 2:7-20 hoe manomboka ao amin'ny ankonan'Andriamanitra, manomboka amintsika manao hoe izaho koa dia zanak'Andriamanitra, izaho koa dia manomboka amintsika manao kitopokitopoko rehetrarehetra. Io ny fitsarana, manomboka ao amin'ny ankonan'Andriamanitra ny fitsarana. Fa tsy hoe am'lay olona ary io miasa be zay, io ngamba matin'Andriamanitra, io tena hovon'Andriamanitra, tena ho tsaran'Andriamanitra, mafy dia mafy ny didim-pitsarana anio. Tsy manomboka ao amin'ny anao manao hoe zanak'Andriamanitra izany fitsarana izany. Fa ny zavatra antoka ao antsika, ny antoka ao antsika, izao hoe manana ny Jesosy Kristy tsika, izay misolo vava atsika. Ka raha ho tonga izy araka voalaza amin'ny Mateo 5:13, anafaka ny azy sy ny tsy azy amin'ny fiavian'ny fandroany hamoaka ny didim-pitsarana, dia ho anisany ondry voavonjy ianao, anisan'ilay zanany andovany famonjena ianao. Mialohan'ny fiavian'ny fandroany atao zay fitsarana zay, atonga izy amin'ny fotoana izay atongavany, dia hamoaka ny didim-pitsarana, dia hibaribary hoe voavonjy ianao na tsy voavonjy. Fa manomboka amin'izao ry havana, dia apetrao ny fanontaniana, ahoana ary zany ny amiko ty? Moa ve fa manana lay passeport aho, mitarina sabata avy aho? Moa ve fa manana lay tapakila aho? Vita batisa, tena vita batisa avy aho? Ry havana, tena tianao Jesosy, tena tianao Jesosy, dia hanomenao famontsoran-keliko izy, mino azy, meteza hanolo tena ho azy. Ka raha handalo ny fitsarana ianao, dia tsy ho hitany amin'ny boky ny fahafatesana intsony inaranao, fa ao amin'ny boky ny fiainana. Ka dia tanteraka ilay famontsoran-keloka anao, tanteraka ilay fanafotana anao. Ekeo Jesosy, dia ho afaka ianao, araho ireo didiny, valio ny antsony amin'ny fanoloran-tenanao ho amin'ny batisa, dia ho afaka ianao. Andriamanitra ny ombanao, Andriamanitra ny hitahinao. Amen. Dia hiaraka hivavakitsika. Tompo malala ho, misaotranao zany zany drafim-pamonjena lehibe nomenao anay zany. Ka ianao Jesosy io, ka ianao Andriamanitra anay io, dia hanome anay an'izany famontsoran-keliko izany. Ko ankehitriny mitalao aminao zahay, mamela amin'ny fahotanay, mamela ny elokay, aoka ho votsoranao ny elokay. Raha mandalo ny fitsarana izahay, izay mandeha any an-danitra ho natrehan'ny ray, aoka Jesosy io, ianao lay mpisolo vava, ianao lay mpitsara no hanafaka anay. Ka ny fonay dia atolotra ianao, ny sitraponao no tanterahinay, halanay ny passeport ho tandremanay ny sabatanao, halainay tsy vidim-bola ny tapakila alalan'ny batisa. Ka raha ho avy tsy hoe amin'ny raha ny lanitra ianao, dia ho anisan'ireo tafiditra any amin'ny fiainana mandrakizay izahay tsirairay avy mihaino izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.